salamo fa 3:10 ka ny andininy voalohany mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia, midera ianareo mpanompon'i Jehovah, midera ny anaran'i Jehovah. Amen. Izany salamo fa 3:10 zany no entina miarabanareo indray amin'ity takariby ity, hiaraka isika ary hiderin'Andriamanitra isika ao anatin'ity fandarana antsakera fiderana zay mamitsika loatra ity, andrasantsika mihitsy afahantsika manana fotoana hanandratra amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Ka dia miarabanareo tompoko, no asoavin'Andriamanitra, no meny fitahiana, narovany tamin'ny loza maro samihafa teny amin'ny lalana izay nalaintsika, ary dia tavaraka soamatsara amin'izao antsakira fiderana iarantsika mianakavy manandratra amin'ny voninahitra izao. Arabaina ny ao atsimo, arabaina ny ao avaratra, ny atsinana sy ny andrefana, na ny any ampitan-dranomasina na ny eto toerana, arabaina sy misy avakavaninareo, ary arabaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fiadana amin'ny Tompo dia tononona ho antsika rehetra, vonona eo amintsika rehetra, hiaraka amintsika rehetra isanandro isanandro. Fifaliana indray miaraka aminareo androany, ary fifaliana miara miderin'Andriamanitra aminareo rehetra na aiza toerana misy anareo eto amin'ity von'ny tany izay misy antsika ity. Androany dia manana chorale anankiray indraytsika ny tokopira, dia ny tokopira avy eo amin'ny fiangonana adventista ao Anjevakara. Zany indray mivahintsika androany, somary miataka kely an'Antananarivo, any amin'ny manodidina zany ty chorale ity, manodidina an'Antananarivo, kanefa manana fanoloran-tena, manana fitiavana hiaraka iderin'Andriamanitra amintsika mianakavy. Ka dia tonga ry zareo miaraka amin'ny talenta zay nomen'Andriamanitra azy, miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fahendrena zay avy any ambony, ahafahany manome voninahitran'Andriamanitra teo ambany fitarian'ny fanahy masina. Isaorantsika izy ireo amin'izany fanoloran-tena zany, ary mahafaly antsika miaraka amin'izy ireo iderin'Andriamanitra. Koa tsy hitazana anareo ely, fa andeha hampandrosotsika izy ireo, ary andeha vonona isika iderin'Andriamanitra hanandratra amin'ny voninahiny miaraka amin'ireto chorale ireto. Dahoary.
bojaka toko dia mbola manao ny sitrapo iverinao raha io ity adalanao mba raisoao raha io an'olo tena hoanao fitiavana manakizay no nitiavana hoarira ka tsy menatra manantonanao anavao indray ny vady fanatao teny fokomeko-anao riray tena fokanao mandrakizay ka ny fiainako anjakao ry tompo ty anokonsideranao
isaorantsika ireo choral avy eo amin'ny fiangonana adventiste Anjeva miaraka tamintsika tamin'izay tapany voalohany zay. Araka ny efa mahazatra antsika moa dia asaina makaina kely izy ireo ary isika indraindray ny tenin'Andriamanitra dia andeha hifampaherindray hidera ilay tompo Andriamanitsika. Amin'ity androany ity dia ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 5:10 ka ny 9 ka hatramin'ny 7 no andeha ovakitsika dia angalatsika fampaherezana mba hahatonga antsika mpiderin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo. Vakitsika izany Exodosy toko 5:10 9 ka hatramin'ny 7 izany. Ny anaran'i Jesosy. Ary Mose sy ny zanak'Israely dia nihira izao fihirana izao ho an'i Jehova ka nanao hoe hihira ho an'i Jehova aho fa avo indrindra izy ny soavaly sy mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehova no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitra ka hankalaza azy aho dia Andriamanitra ny razako ka hanandratra azy aho. Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Izany ny hitatsika ao amin'ity Exodosy toko 5:10 9 ka hatramin'ny 7 ity. Ny soramandry kely mohetsy ambony dia manao hoe ny fihirana nataon'ny Mose sy ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy ireo. Rehefa tafita ny ranomasina mena tokoa ny zanak'Israely dia tena gaga nahita ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra nanavotana azy ireo. Tsy azo ny sain'olombelona nieritreretana ny fanavotan'Andriamanitra zanak'Israely tamin'ny ranomasina mena. Ary rehefa tafita ry zareo ka nikombona ny ranomasina dia indreny fa nitsingevana ny fatiny miaramila amin'ny Farao, nitsingevana ny fatiny soavaly izay nitondra ny kalesiny miaramila amin'ny Farao. Ry zareo kosa tsy hitany hoe nandihy tamin'ny maina teo anelanelan'ny rano be misy ambaravara tahaka ny andry anankiroa akaikiny fa rehefa tafavoaka dia velona somatsara nahita izany fahasoavana izany. Tena zava-dehibe mihitsy ny ahafantarantsika fa tena manao fahagagana eo Andriamanitsika io ka tokony hideraintsika. Misy toetran'Andriamanitra anankiroa izay tokony hiderantsika azy amin'ity tantarany zanak'Israely ity. Ny voalohany dia amin'ny 1 manao hoe hihira ho an'i Jehova aho fa avo indrindra izy, avo indrindra ilay Andriamanitsika. Zany toetran'Andriamanitra zany dia tokony hiderantsika izy avo indrindra. Ny zavatra tonga dia tonga ohatsaina amin'ilay avo indrindra dia hoe ny toerana misy an'Andriamanitra. Tena izay mihitsy, toerana misy an'Andriamanitra avo sy manerinerina any amin'ny lanitra. Zao mihitsy nylazain'ny Salamo 2:100 ny anaran'i Jesosy. Fa izy nitazona tany amin'ny fitoerana masana any amin'ny avo, tany an-danitra no nitsinjovan'i Jehova ny tany. Zany mihitsy ny toerana misy an'Andriamanitra dia any amin'ny avo, any an-danitra, ary aveny izy no mitsinjo ny olona ety amin'ny tany. Ka ny tonga voalohany indrindra ao an-tsaina amin'ny avo indrindra, hihira ho an'i Jehova ilay Andriamanitra avo indrindra dia no ny toerana misy azy avo indrindra, tsy araky ny eritreretin'olombelona. Fa eto amin'ity tantara ity dia zao ny toyny hoe hihira ho an'i Jehova fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny eo amin'ny ranomasina. Ilay avo indrindra lazaina eto koa zany dia milaza ny fahefan'Andriamanitra mihitsy, satria eo amin'ny 1:7 dia Jehova dia mpiady mahery, mpiady mahery. Zany koa zany ny toetran'Andriamanitra tokony hiderantsika azy, mpiady mahery. Ary na ny soavaly sy ny mpitaingina azy dia nariny ao anatin'ny ranomasina. Avo tsy takatry ny sain'olombelona ny herin'Andriamanitra. Tena zavatra ngeda be tokony ao an-tsaintsika fa tena avo ny herin'Andriamanitra, tsy hainy sain'olombelona eritreretana. Ary rehefa mijery ity sika izay nataon'ny zanak'Israely dia ny voninahitry ity hira ity dia nanakoako mihitsy teo amin'ny zanak'Israely satria nataony fiderin'Andriamanitra izay manana hery lehibe, manao asa lehibe nampandreseny azy ireo tamin'ny miaramila amin'ny Farao. Tena avo indrindra. Mino aho fa eo amin'ny fiainanao dia maneho zava-dehibe tokoa izany Andriamanitra. Avo indrindra Andriamanitra
amin'ny toerana misy azy te asandratra nyvoninany. Avo indrindra Andriamanitra amin'ny heriny manafaka anao amin'ny zavatra rehetra zay manodidina anao ka tena manao intohina ny fahafahanao sy ny filaminanao. Avo indrindra Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely teo manolohan'ny miaramila amin'ny Farao sy ny asika ny Farao dia ataon'Andriamanitra miloko izany. Avo indrindra Andriamanitra ary tena nataony zanak'Israely vokatry ny fahafantarany izany hoe avy indray zany dia nihiry izy nidery izy hihira ho an'i Jehovah fa avo indrindra izy. Andao atao amin'ny fiainantsika koa izany hoe mihira ho an'i Jehovah midera an'i Jehovah satria avo indrindra izy. Eo amin'ny andininy faharoa no toetra faharoa, Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Ankalazy azy aho dia ny Andriamanitra ndrazako ka hanandratra azy aho. Famonjena izy, famonjena. Ity Andriamanitra ity koa dia manana toetra mpamonjy ny Andriamanitsika. Tena aseho eto mihitsy ny famonjena azo ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Ary zany mihitsy no teneniny zanak'Israely Jehovah no heriko ary izy no fiderako satria efa famonjena izy. Noho izany dia ankalaza sy hiderin'Andriamanitra ny razako aho satria heriko sy famonjena ho anao koa. Tena herinao Andriamanitra ary famonjenanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Matotsika mianakavy mbola velona aina ankehitriny ary matotsika mianakavy mbola afaka manandratra amin'ny fiderana azo amin'ny miaraka amin'izao chorale avy any Anjeva sy ny ato anatin'ny fandarinantsakely fiderana dia satria famonjenantsika Andriamanitra, herintsika Andriamanitra na lavo zay fahavalo rehetra raha sokafana inge masontsika ahitany miafina dia ahita fa be dehibe ny fahavalo misakana antsika tsy hahatratra izao fotoana izao. Fa noho ny herin'Andriamanitra nanapaka renydrehetreny, noho ny herin'Andriamanitra niaro antsika tamin'ny renydrehetreny dia voavonjy isika nahatratra ity fotoana. Ka andeha anao tahaka an'izany kitery hankalaza ny Andriamanitra aho dia ny Andriamanitra ny razako, ilay Andriamanitra fantatro fa heriko ary Andriamanitra fiderako. Ry havana, andeha hiteran'Andriamanitra isika ary andeha hanome voninahitra n'Andriamanitra isika. Andeha Andriamanitra mihitsy nasandratsika fa rehefa manao izany tsika dia izy kosa hiady ao atsika avo indrindra eo miasa zay ataontsika ho herintsika ary indrindraindrindra ho famonjenantsika. Dia zatry izy raiso ary alao tahaka ny zanak'Israely teo amin'ny ranomasina mena nahita ny famonjen'Andriamanitra dia ny hira ny tera an'Andriamanitra ary engany rehefa ho avy koa Jesosy eo amin'ny ranolanitra dia hira ny firirany Mosesy koa isika mianakavy eo amin'ny ranomasina fitaratra satria ilay Andriamanitsika mimpamonjy antsika, Andriamanitsika no herintsika ary avo indrindra zany Andriamanitra zany. Tanteraka amin'ny fiainanao izany. Amen. Ndao indray ary sika anaraka ny chorale avy ao Anjeva amin'izao tapany faharoa izao. Tahoary. Isan'andro mamindra fo
Simana paru
misaotra an'Andriamanitra sika afaka nanandratra ny voninahiny, afaka ny dera azy tamin'ity androany ity, miaraka tamin'ireo korala avy amin'ny fiangonana adventista ao Anjeva. Tena fifaliana mihitsy miaraka tamin'izy ireo tamin'ity androany ity, ary mino fa feno fifaliana ny tokantranonareo tsirairay avy, feno fifaliana ny fiainanao miaraka tamin'izy ireo tamin'ity androany ity. Engane ho tehirizin'Andriamanitra ao amintsika izany fifaliana ao am-po sy ao amin'ny tokantranontsika izany. Sorantsika koa ireo korala avy ao Anjeva ireo izay nanana fandavan-tena, nanana finiavana, rehefa nasaina ho tonga dia tsy nanda fa nanaiky tamin'ny mpanetritena sy tamin'ny mpanolora-tena hiaraka tamintsika androany. Ho ampitonoan'Andriamanitra mandrakariva ny talentan'izy ireo, ary engane ka ho mpireto ka trany amin'ny ranomasina fitaratra ireo tanora ao anatin'izany korala izany. Ianao koa tsy diso anjara amin'izany hihira amin'ny fiaraha-mosesy rehefa ho avy ny tompontsika. Alohan'ny isarana ary dia andeha homenanao indray ny teny ao amin'ny soratra masina izay entintsika hamaranana sy homenanao makivakinao indray ny herinandro vaovao izay sokatra afaka tsy ho ela. Isaia 5:10 ka ny 112 tapany voalohany no vakitsika sy homenanao amin'ity androany ity. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Ho takeraka aminao izany tenin'Andriamanitra izany, ka ho feno fifaliana eo amin'ny fiainanao satria izany hitondrana anao, ary ho feno fiadanana satria izany no hitondrana anareo. Andeha ary ametraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra isika mandrindra ny herinandro iny, ka ho feno fifaliana ianareo rehefa mivoaka, ary ho feno fiadanana eo amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Tanteraka amintsika rehetra izany. Dia ametraka amin'ny veloma aminareo indray raha tsy tapitra indray ny androany, raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao indray, hiaraka isika menakavy hideran'Andriamanitra tompontsika, hiaraka amin'ireo vahiny na saina vaovao indray, ka manome fotoananao amin'ny herin'ny androany toy izao raha sitrapon'ny tompontsika. Veloma tompoko, samy ho tahina.